Efa io Jesosy amany zany. Efa io Jesosy. Mamelatra ny tanany eo anoloanao Jesosy amaly anao. Hitan'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra mandalo eo fiainanao. Ainao rehetrarehetra itepitepinao io. Ampiatrao eo ampelantanany io fa izy ny andalina an'izany. Elany fampitady kivikivy vakilo
Andriamanitra. Ahita azy eny ianao androany. Ahita azy miasa eny amin'ny fiainanao eny ianao androany. Ahita azy miasa eny amin'ny ara-bolanao, eny amin'ny ara-pitiavanao, eny amin'ny fivelomanao, eny amin'ny ara-panahinao indrindra indrindra. Alleluia. Mahazo toerana tompoko. Andriamanitra dia marina miteny izy. Rehefa miteny izy hoe ho hitanareo ao izy raha katsanareo amin'ny fonareo rehetra dia afaka ny ahita azy tsika. Tsy voatery ahita ny sorantsika hoe ay ve ohatr'izao ny fiodirany, ay ve ohatr'izao ny volony, ay ve sahabo any amin'ny 1m50 izy na 1m70 e. Fa rehefa mikatsaka azy amin'ny fontsika rehetra tsika dia ny impact izay fikatsantsika azy zay hitantaratra eny amin'ny fiainantsika. Anomboka angina amin'izay ny vavan'ny olona hoe mivavaka nefa tsy hitako ataha. Anomboka hidy amin'izay ny vavan'ny olona hoe anarany mivavabavaka foana nefa aiza zay Jesosy nareo. Mbola ty amiko aty ny mindram-bola. Jereo ny fiainanareo. Fa anomboka hiova ny frazan'ny reny olona ireny hoe zako olona io eto amin'ny pasteranareo any. Amin'ny firitsaranareo io miditra. Alleluia. Ho ataon'ny tompo amintsika ane zany. Ho ataon'ny tompo amintsika ane zany. Iresaka tsika androany esprit de réclamation en famille. Tamin'ny herin'ny androany tsika dia nianatra niresaka ny amin'ny Petera tany amin'ny Lioka toko 2:20 teo amin'ny 9:1-3. Fa i Simona dia nilazain'i Jesosy hoe mikororoka, milofo hanimba azy Satana. Kanefa zao izy Jesosy mivavaka mba tsy ho levina ny finoanareo ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ny rahalanareo. Anio tsika dia hiditra lalindalina indray any amin'izay esprit de réclamation zay mahakasika na fianakaviana. Ho an'ny Petera manokana, i Petera dia nantsona anao apôstôly teo am-panaratovana. Fa Satana nireklame anazy hoe ianao tsisy an'izany apôstôly zany hoe fa miverina manjono ary ianao. Zay no natonga anazy niverina nanjono. Fa Jesosy ny récupéré anazy. Alleluia. Jesosy ny récupéré anazy ary tena nanirèklame foana azy ny devoly te hampiditra anazy tany am-ponja fa teo foana Jesosy naniraka anjely namoaka anazy tao. Ary manonona na inona réclamation tiany Satana tao aminao andidiny anjelina ny Andriamanitra anafaka anao tao. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra tonga apôstôly goavana zany. Mijery anay io izy rehefa nanoloana malemy hatrany akibon-dreniny. Tsy manana volamena na volafotsy omena anao za fa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mitsangatsangana nitsangana ny malemy. Hatramina mararina paralysisa 20 taona teo ambony fandriana aza efa miandry fahafatesana. Teny avy eny ambavany apôstôly Petera ny teny hoe ry eny manasitrana anao Jesosy Kristy nitsangana izy. Hatramin'ny maty aza nitsangana noho ny amin'ny Petera. Ka zasy ianao manana anjara voatendry goavana be. Fa manoloana an'io anjara voatendry goavana be io misy réclamation ataon'ny Satana hoe ianao indray tsy avelako tody an'izany e. Ianao indray tsy avelako lasa lavitra zany e. Fa oravatsika io androany amin'ny alalany hafa, amin'ny alalany vavaka ataotsika. Andravan'io ianao androany amin'ny alalany vavaka ataonao, amin'ny alalany antsoantso ataonao. Raha resaka tsika mahakasika an'izay esprit de réclamation amina fianakaviana zay mahita tsika efa misy zao fianakaviana saikisaiky dokotera daholo izy rehetrarehetra izy mianakavy ao. Misy dentiste ao, misy dokotera manokana momba na nify ao. Mety misy professeur mihitsy aza ao. Mamoaka mpianatra be da be.
ary tonga maître mihitsy izy rehefa misy ny soutenance atao any aminy boky aterina tsaraina jerena mety misy eo sage femme mihitsy ry zareo prêt-à-pot zany ry zareo picozine picousin ko zany dia samy dokotera daholy fa samy manana ny brancheny fa ny zavatra hitovizany dia samy médecin reo ny sasany mety lasa lavitra be fa ny sasany mety ampivoambony fa ny zavatra hitovizana samy dokotera ireo ary misy aza mety manangana cabinet anankiray mihitsy mividy fitaovana any ampitan-dranomasina any mahita koa tsika fianakaviana fa misy fianakaviana any amin'ny fitsarana ny daholo ry zareo ny miasa fo afaka baka dia mianatra droit any fianaratsoa ary mavatra mianatra amina université privé mihitsy aza misy avocat ao misy juge ao misy président tribunal mihitsy ao fa mahita koa nefa tsika misy mifanohatra amin'izany na baka aza tsy ananana tsy misy tonga any amina université zany le olona ao anatin'le fianakaviana vao tonga any amin'ny classe de seconde tonga eny amin'ny classe de terminal dia ataony satana mabevoka zanak'olona nefa tsy tao anatina programme ny akory zany fa dia ny arakaraka tamin'ny ankizy lahateny ny ankizy vavy dia lasa bevoka ozy izy zay hira zay tsaroko eto hoe dôladôla ny nataonao zaza maina ny fongaka tsy nieritreritra koa hoe anao bevoka nyty lehilahy ty fa dia ny fanorokoroka teny dia ny fanafosafo teny isaky ny rava amin'ny enina fenofenona ny emploi du temps hoe zay mirava amin'ny enina sasany réclameny satana hoe tsy hisy lasa lavitra zany oaiza ary ny mampalelo zay dia ty milofo tena mianatra ary na ny namany mpiara-mianatra aminy aza mianatra aminy hoe mba ampianarana lesy ty amina ty ahoana na tonga nyty limitiny zao sy sisa dia mampianatra fa rehefa mivoaka ny résultat ny anarany tsy ao zany fa ny anaran'ireo olona nampianaran'ireo no mipetaka ao manana herim-po moa dia mamerina ndray fa ny sasany moa leo tsy kivy dia nijanona satria misy devolo mireklame hoe ianareo avy amin'ny ty taranaka tsy lasa lavitra ity tsy misy makany amin'ny université zany misy aza dia miterateraka eny tiran'ny lehilahy anankiroa fa rony rain'ireo misy aza dia efa 5 taona mbola ao an-tranony ray aman-dreniny ao mandeha amin'izay ny teny tsy voahevitra rehetrarehetra satria raha mbola ao izy na 5 taona na 7 na 5 zaza ny anarany satria misy devolo mireklame anao tsy avelako anambady zany ianao indray dia tena tsara tare ianao io ianao indray dia tsara biky ianao io fa zany manambady ianao ozy izy fa ianao tsy avelako isy lehilahy mpakabady ianao zany ka raha misy lehilahy ao tonga mandondombaravarana iresaka amin'ny ray aman-dreny dia resaka tena ny lamina zao ane dia efa nanomboka nividy fitaovan-dakozia nividy drap-pantrina nividy an'izao rehetrarehetra izao fa hanambady ozy izy le hira zay hoe hanambady ao fa misy devolo mireklame hoe tsy avelako hanambady zany ianao tsy isy an'izany manambady zany hanambady hoaizy ianao ozy dia tampotampoka dia raikitra ny fisarahana menatra hatramin'le ray aman-dreny ary dia ohatrany manana ambopo hafahafa zany vela ho an'iny iny irerangan'ny lehilahy nefa misy lehilahy koa ambadika iny mandondombaravarana dia même refrain ny fiainany ka misy trangan-javatra indraindray
tsy vokatry ny ratsy ataontsika, tsy vokatry ny ereratsika, fa misy fanahy mihitsy mireklame an'le fianakaviana hoe nitaranaka avy amin'ity fianakaviana ity a dia zao. Ary vao misy miakatakatra ao tsy avelatsika miakatra zany fa izay eny ambony iny tonga dia sotomitsika midina, tonga dia sotomitsika midina aty amin'ny farany ambany aty. Dia mahitsika fa misy olona nanambeta ao anatina fianakaviana anankiray, pileta amina fianakaviana anankiray. Ary mila efa ho kivy mihitsy ilay pilia ao anatin'ny fianakaviana io a, satria miteny ny zanadra vaviny, anao soutenance ny zanako mila ordinateur, miteny indray le anankiray, ary zavatra ohatrany tsy ohatrany fa tena normal be daholo le izy. Fa misy olona amin'izay olona mialina ampiasainy devoly ampisitany iny. Ary ny tena loza dia olona ao anatina fianakaviana ihany no ampiasainy mandeha any amin'ny olona milaza fa mahay azo mahay manao zavatra any. Raha mba hikarakara vatana iny na le tany angamba tsy dia maninona. Fampijotsy fiainan'olona, anjaraka fiainan'olona, nanomboka teo dia rava tantara sisa. Dia manomboka misy anankiray misonitra koa ao, fa izy misonitra iny mahay vava be. Anome ihany izy fa manome sady miaraka amina latsa. Dia mitomany hoe raha mba ianona tamin'ny ohatran'io anefa tsy nanao an'izany. Fa rehefa tonga loloany iny dia mitsotso indray. Iresakitsika zao raha ijery zao tsika tantarany Abrahama sy Sara. Araka nefa fantatsika fa tsy nety niteraka i Sara. 20 taona nangatahana, 20 taona taty aoriana zay vao nivaly ny vavaka. Satria ny Baiboly dia milaza fa 17 taona i Abrahama raha niala tahoarana. Fa tamin'ny fahazato taona ny Abrahama vao niteraka ny Isaka. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra zany dia nahazo zaza ihany. Fa jerentsika nge i Abrahama sy Sara zao niteraka ny Isaka. Isaka rehefa avy eo nanambady an'i Rebeka dia ataovy ato amin'ny Genesis 15 nge ny Baibolitsika e. Eo amin'ny 9 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Abrahama niteraka ny Isaka, ary 40 taona Isaka raha napakatra an'i Rebeka, zanaka vavin'ny Betuela Siriana avy tany Mesopotamia, sady anabavin'ny Labana Siriana ho an'ny Siriana. 9:20. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehova ho an'ny vadiny satria momba izy, ary nohenoin'i Jehova ny fangatahany dia nanananaka Rebeka vadiny. Mahita zao tsika eto fa le zanaky Isaka, zanaky Abrahama sy Sara, rehefa napakabady izy dia naninona koa ny vadiny, tsy niteraka koa ny vadiny. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa nangataka ho an'ny vadiny Isaka mba hiteraka ny vadiny satria momba ny vadiny, noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia niteraka ny Esau sy Jakoba reo. Dia rehefa nandeha teny indray ny fiainan'ireo, voalohany aloha zany niady ireo, tsy nifanaraka ireo. Dia rehefa nandeha teny ny fiainan'ireo, rehefa tonga ny fotoana hanambadiany Jakoba, dia nanomboka nahita olana koa izy tamin'ny voanambady, satria nisy fanompona 7 taona nataony azahoany an'ilay Israely. Kanjo rehefa tonga ny 7 taona niarana torotoro eo kaitsy le Israely no nomeny rafozany fa i Lea. Fa maninona no fitanao ozy izy? Tsy fomba ty aminay aty ozy izy manome ny zandriny alohan'ny zokiny. Fa raha tionao ho azonao Israely, satria zandry dia manompo anandrainao 7 taona azahoanao anazy. Dia nanompo izy satria tia rozy izy ny Baiboly ohatra ny andro vitsy taminazy zany satria tiany Israely. Fa mahita ihany koa tsika fa tsy nety niteraka io vehivavy io. Tsy nety nahazo zaza io vehivavy io, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra niteraka ny Benjamina sy Josefa ihany izy.
zanaky i Jakoba tamin'io vehivavy tena tiany io anankiroa, Benjamina sy Josefa. Ny zanaky Isaka sy Rebeka anankiroa. Ny zanaky i Abrahama sy Sara anankiroa, satria nisy any Ismaela tao. Ary rehefa zay no mahazo an'ilay fianakaviana anankiray, na hiteraka tahakany eo na mbola mazoto miteraka azy raha matoa. Possible misy zaza ao fa miala, grossesse arrêtée. Misy zavatra foana ataony Satana tsy havanona an'io. Dia anjarako sy anjaranao no mandinika androany hoe aiza ho aiza ny fianakaviana misy anao. So dia misy Satana mireklame fiainana mitovitovy amin'ny fianakaviana ny voanao io. Ao anatin'io fianakaviana ihany koa no ahitantsika fa misy resaka lainga ao. Nisy fotoany Abrahama rehefa hivahiny tao Gerara. Ny Baiboly dia laza fa tena tsara tarehy be zany Sara zany, na dia efa izy efa antitra io aza. Dia natahotra ny ho faty izy, satria nanay izy hoe sao dia alain'ny olona ianao ry malala, ka raha manontany ianao reo dia mody teneny fotsiny hoe anadanao mba hamelomany aho. Raikitra. Dia nalain'ny olona ane ny vadiny fa isaorana an'Andriamanitra. Andriamanitra no niteny tamin'ny olona io hoe tena vadin'olona nge io nalainao io e. Dia nampitsona amin'izay Abrahama rehefa avy eo. Tsy zany manko izy fa natahotra zaho izy ho faty. Dia zay mahatonga nanteny taminazy hoe teneny hoe anadanao mba hamelomany aho. Fa teoneo ihany tonga dia niroana ny ala tao reo nampanarana biby fiompo maro isan-karazany. Fa inona ozy izy ianao ny zavatra nitranga rehefa tonga tamin'ny Isaka zanany ihany koa. Même refrain zavatra nisy. Any amin'ny Genesis toko 9:20 atao avy eo nge ny Baibolitsika e. Manomboka eo amin'ny 9:9. Ary Isaka dia nitoetra tany Gerara, ary ny lehilahy tompo-tany na nitany tamin'ny vadiny, ary kosa izy anabaviko izy, fa natahotra ilaza hoe vadiko izy fandrao izy hamono any lehilahy tompo-tany noho ny Rebeka satria tsara tarehy izy. Ary rehefa nitoetra ela teo izy dia nitsirika teo am-baravarankely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina ka nahita fa indro Isaka nisangy tamin'ny Rebeka vadiny. Ary Abimeleka dia niantso an'i Isaka ka nanao hoe efa hita fa vadinao izy, ka nahoana ny lazana hoe anabaviko izy. Ary hoy Isaka taminy, satria hoy izaho anakapo fandrao maty eo noho ny aminy. Ary hoy Abimeleka, ino zao nataonao taminay izao? Saiky nisy nandro tamin'ny vadinao ny olona dia ho natonga eloka taminay ianao. I Sara saika nandrin'olona fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy tanteraka. I Rebeka ihany koa saika nisy nandro taminy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy tanteraka. Allô? Dia mahita ihany koa tsika fa rehefa niteraka io Isaka sy Rebeka io, niteraka ny Esau sy Jakoba, dia nisy lainga koa tao amin'ny Jakoba tao. Ity fianakaviana ty zany misy zavatra manaraka azy, lainga. Tsy avelan'ny Satana hitenany marina zany mihitsiny, fa hoe tsy mahazo miteny marina zany fa misy lainga mpanarana n'ity fianakaviana ty. Satria rehefa antitra Isaka tamin'io fotoana io dia hitso-drano ny zanany izy. Dia nandainga i Jakoba mba azahoana ny tso-drano avy amin'ny Isaka raindry. Nanao an'mpy izy. I Esau nefa tamin'io nandeha tany anaty ala tany,
fa nisy lainga varararaka tao nataony Jakoba. Atovy ato amin'ny Genesis 27 angeny baibolitsika eo amin'ny 9:20. Ary Jakoba nakany amin'ny rainy ka nanao hoe rikaiky io. Ary hoy kosa izy inty aho iza moa ianao anaka. Ary hoy Jakoba tamin'ny rainy izao no Esau. Nefa iza izy? Izao no Esau zanako lamato. Efa nanao zay araka ny nasainao nataoko aho. Masina ianao miarena dia mipetraka any ny azako mba hitsofa ny fanahinao rano aho. Ary hoy Isaka tamin'ny zanany nanao ahoana anaka ny tena laky nahazo toy izany ianao. Fa hoy izy satria Jehovah Andriamanitra ozy izy ny nampahazo aho. Ary hoy Isaka tamin'ny Jakoba mba manatona kely hoe hitsapako anao anaka ahafantarako na Esau zaonako tokoa ianao na tsia. Maelo ihany zany Isaka io. Ary hoy Jakoba, ary Jakoba nanantona ny Isaka rainy. Ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe ny feo dia feon'ny Jakoba fa ny tanana dia tanany Esau. Ary tsy nafantatra azy izy satria voloina tahaka ny tanany Esau raha lany ny tanany ka dia nitsofony rano izy. Resaka lainga famitana. Zavatra tsy mahafinaritra loatra zany. Mahita koa tsika amin'io ankonana io, amin'io fianakaviana io. I Abrahama rehefa tsy nety niteraky Sara satria tsy nahandry an'ilay teny fikasan'Andriamanitra izy. Dia i Sara mihitsy nanosika ny vadiny nijangajanga. Lela mipetraka somatsara zao. Fa ozy izy hoe ndana ozy izy ianao miaraka amin'ny Agara. Fa dio ihany Agara ozy izy mba azahoako zanaka eto ampifoako eto. Tsy mba nandako i Abrahama. Tsy mba nitena tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra nge zany neny. Inona ry ty ataonao ty neny? Andriamanitra zao nge no niteny tamintsika fa ny zanatsika mihitsy ny andovatsika fa tsy zanaka avy amin'ny olo-kafa izany fa tonga dia nanaiky Abrahama. Ary vokatry ny ererany Sara dia niteraka ny Ismaela. Mahatonga ady hatramin'ny androany io satria tsy nahandry an'Andriamanitra, niteraka tamina mpanampy. Dia mahita koa tsika fa rehefa taranak'ireo rehefa nanambady Jakoba tamin'ny fotoan'androny le nahazo an'ile Israely. Satria Jakoba tena love be tamin'ny Raely satria io ny tena tiany, io ny nanompony 7 taona tao fa nony amin'ilay zava-misy hoe izay tsy mamoaka ny zandry aloha ny zokony fa ny zoky aloha zay vao ny zandry dia nanompo 7 taona. Dia rehefa hitan'Andriamanitra fa nankalaina ile dia nataon'Andriamanitra nanananaka ary nataon'Andriamanitra maro anaka mihitsy. Dia rehefa tsy nety niteraka amin'izay Raely. Ataovy ato ndraiky ny baibolitsika Genesis 3 manomboka eo amin'ny 9 faharoa. Dia nirehetra tamin-Jaely ny fahatezeran'i Jakoba ka hoy izy solon'Andriamanitra izay namombanao tsy hiteraka va ozy. Ary hoy izy indro bilankizy vaviko vadio izy dia hiteraka eo amin'ny foko izy mba azahoako zaza aminy. Dia nanananako bilaka niteraka zazalahy tamin'i Jakoba ary ola Raely. Andriamanitra efa nanome any rariny sady efa niainy ny feoko ka nomeny zazalahy. Izany no nanaovany anarany hoe Dana. Zay zany ny zavatra manaraka nyity fianakaviana ity.
nefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra nge taoriana kely eo niteraka ihany izy teraka ihany ny Iraely niteraka ny Benjamina sy Joseph noho ny fahasoavan'Andriamanitra koa nge dia niteraka ihany Sara niteraka ny Isaka ka tonga eto ianao androany ianao no mahafantatra ny fianakaviana ny poiranao ianao no mahafantatra ny fianakaviana ny voanao mila mitsangana ianao androany mila mijoro ianao androany tsy manaikireklamen'ny Satana fa ny Baiboly dia milaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo satria manana an Jesosy ianao dia tsy tokony ny zavatra ratsy ny ainan'io fianakaviana io no mbola iainanao ihany koa satria ianao hafa mihitsy tokony olona hafa mihitsy tsika satria miaraka amin'ny Jesosy satria manana an Jesosy. Halleluja azadiny fa Andriamanitra ne ka Andriamanitra nisam-pianakaviana rehefa nafaka ny zanak'Israely tao Egypta Andriamanitra dia hoy Andriamanitra hoe asevy mamono zanak'ondry tsy misy klema nisam-pianakaviana dia alavo io raha io ataovy amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana fandala ozy izy amin'izany alina izany dia iny raha ino izy izy ho famantarana ka raha mahita an'io raha io dia tsisy fandringananao fa zay trano tsy ahitako an'io varavarana tsy ahitako an'io tsy maintsy isy fandringananao ho matiny matoany Egyptianina rehetrarehetra aza mikoropaka amin'izay mety hoe réclamation ataon'ny Satana amin'ilay fianakavianao ao anatin'io fianakaviana io mety misy tsy fahavanona tokantrano tsy maintsy miteraka anankiray amina olona any aloha dia après n'iny izay vao tena mahita ny tena vady misy trangan-javatra ohatr'izany misy aza dia miteraka anankiray dia miverina miperaka ohatran'ny papa sy mama ao zava-dehibe ny fahafantaranao hoe inona ny réclamation ataon'ny Satana amin'ilay fianakavianao fa mila mijoro ihany koa ianao amin'ny tenin'Andriamanitra inona ny tenin'Andriamanitra fantatrao fa ny Baiboly anie milaza hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalany olon'Andriamanitra zany izy fa vokatry ny tsy fahalalany vokatry ny tsy fahatakarany dia ringanao izy manan-kely amin'izay ny jentilisa amin'ny teny hoe mba mpivavaka nefa jereo ny fiainana izy tena ny vavaka tokoa fa noho ny tsy fahatakarany dia lasa miaina amina fiainana tsy tokony hatrehana lasa taraiky ao anatin'io fiainana tsy mahafinaritra io nefa tsy nalahatra Andriamanitra tamin'izany akory ka zava-dehibe androany ny fahafantaranao hoe zao ny zavatra réclamen'ny Satana amin'ilay fianakavianao fa mila mijoro ianao fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra nisam-pianakaviana iny zanak'ondry novonoana iny tompoko tandidon'i Jesosy iny halleluja tandidon'i Jesosy iny nazay fotsiny aza dia nazay fahalalana zay fotsiny aza dia efa ampijoroanao ekena fa nivoaka avy amin'io taranaka io zao daholo no zavatra mahazo an'io fianakaviako io fa za dia hafa mihitsy io zany tsy vita ny fitondrany pastera mambavaka io hoe hoentina mambavaka ianao dia anatitra fanatitra ho an'ny mpaminany raisina iny fanatitra ho an'ny mpaminany tsy midika koa zany hoe aza manantona anay fa ankoatra zany satria tena ilaina izany satria eo ambadika io réclamation Satana io mety nisy olona tany alobe tany misy fanatitra nateriny dia tao ambadika zay lasa nitranga le zavatra hitanao sy trapanao ankehitriny ilaina mihitsy ny fanateranao fanatitra fa ankoatra zany tsy vitsy hoe tonga dia milamina akory dia miandro ny vokatry ny fanatitra naterinao ianao fa ianao mila mitsangana ianao mila miteny hoe za dia manana an Jesosy ekena fa nivoaka avy tamin'io fianakaviana io fa ny raha dia famantarana lazao dia ambarao fa tsy raha adamika ny circule ny anatin'ny vainanao fa raha messianika halleluja dia mijoroa amin'izany fahatakarana zany mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra ravaravao potipoteo foano amin'ny anaran'i Jesosy fa ho hitanao fa manomboka aminao dia hafa mihitsy manomboka aminao dia hafa mihitsy ary rehefa hitan'ny havanao sy ny fianakavianao hoe tena hafa mihitsy ny fiainanao hanomboka anantonanao reo tsy voatery tantarany Mosesy ianao tsy voatery tantarany Jakoba akory ianao fa ny fiainanao fotsiny dia ampy asintona anazy ny fiainanao fotsiny dia ampy asintona anazy ao amin'ny Jesosy halleluja fantaro hoe inona ny zavatra
manaraka ny fianakavianao. Mbola possible tsara ny afaka anao anatin'io. Boya hoe mbola possible tsara ny afaka anao ao anatin'io. Fa mba possible azy, ataovy ny tokony ataonao. Manatera fanatany amina mpanompon'Andriamanitra. Amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy. Dia mitenena, mijoroa amin'ilay tenin'Andriamanitra, manaova masa de prière mihitsy ny androany. Misy fotoana rehefa mafy ny adina trehan'ny Elisa izy iny. Satria maty le zanak'le olona. Angasa ozy izy io vehivavy io naniry zaza taminao. Satria rehefa nomen'Andriamanitra zanaka izy dia tampotampoka teo rehefa miakatrakatra eny ny dorinandro dia maty le zaza. Fa narindra ny varavarany trano dia niasa dizy tao an-trano tao, nivavaka tamin'Andriamanitra, niresaka tamin'Andriamanitra hoe tsy manaika. Fa nievina io zaza io. Ary natolony any reniny zanany hoe ty zanako ao fa velona soamatsara izy. Ka mety ozona ny ao ambadika ny kanao tsy olany zany e, fa mitsangana androany. Ary tiako tonga dia hitsangana ianao zao. Alleluia. Nisy lehilahy anankiray zay any amin'ny bokin'ny Samuel faharoa toko fahatelo eo amin'ny 9:7 ao. Joaba ny anarany. Io Joaba io dia namono. Fa ozy izy ny Baiboly eo amin'ny Samuel faharoa toko fahatelo 9:7 atao avy any ny Baibolitsika melohan'ny vavatsika. Samuel faharoa toko fahatelo. Vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitsingerina amin'ny lohany Joaba sy ny taranadrainy rehetra ny todiny zany. Ary tsy ho tapaka amin'ny taranaka Joaba ny marary mitsika. Memai andro manalo leo zany. Na ny boka, na ny mamana amin'ny teny, Clémena nge zany handicapé. Ary tsy voatery ho arabaky teny io a. Fa mety miseho amina endry zavatra tahaka izao. Tsy mavita mandofa trano raha tsy miankina amin'olona. Tsy mavita mampiana-janaka raha tsy miankina amin'olona. Tsy mavolony jiramany raha tsy miankina amin'olona. Tsy mihinan-kanina raha tsy miankina amin'olona. Miankindolo avy amin'olona. Na ny lavitsabatra vonon'olona zany, na ny tsy manako an'ny fanotrana izany. Anjaranao androany mamantatra hoe nivoaka avy amina fianakaviana enina ianao. Fanamasina ny anampy anao eo am-pitsanganana eo. Mety nivoaka avy amina fianakaviana tsy mahavanona zazalahy. Miteraka ihany fa rehefa misy zazalahy teraka ao dia maty. Maty eo am-piterahana na mba teraka ihany fa dia nitezana tsy fantako hoe 4 andro na 4 volana na maty raha vao eritrerony. Fanamasina ny anampy anao, fanamasinao ampio zay. Fanamasinao ampahirato ny masom-pananay. Fanamasinao ianao le papatsiah mampatsahiva anay. Fa misy zavatra tokony ravanao eto androany. Misy zavatra tsy tokony ekenao intsony eto androany. Misy zavatra tokony farananao amin'ny alalan-tena alohan'ny vavanao eto androany. Alleluia. Araka ny nambarako taminao teo hoe misy fianakaviana mahafinaritra be, saikisaiky dokotera, mpitsara, olona ambonimbony daholo ny ao. Fa misy mifanohatra amin'izany. Fa raha sendra avy amin'izany fianakaviana dokotera zany anefa ianao androany tonga eto amin'ity toerana ity a, dia dinio fa misy réclamation ihany koa ao. Na dia tonga amin'izany toerana zany azy ianao fa tsy mbola io le tena anjara voatendrinao. Alleluia. Alleluia. Kaza miankina mivavaka ataoko ianao fa zay ihany koa zahanaoko. Ekena fa mety hanana programme ianao hoe andeha anantona ny dada za amin'ny larobia. Tianao creuser le programme zao fotsiny ve ianao fa amin'ny larobia zany ianao vao hiady? Non. Eo am-pitsanganana ianao dia miadia. Tsika nge tsy mitolona amin'ny nofa mandray e. Zay no mahatonga an'io zavatra io tsy vitana loha be, tsy vitana mokondoha, tsy vitana vava be amin'izao fotsiny ihany koa. Vava maina amin'izao fotsiny. Fa sady
sady mitentsika androany amin'ny vavatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hijoro amin'ny tenin'Andriamanitra. Lazao fa tsy raha adamika intsony no misirikula any anatinao any mahatonga an'le ozina mampitranga andreo karazana tsy fahavanona ny zavatra rehetrarehetra ao fa misy raha mesianika ao, misy raha ny Jesosy ao. Aza teny fa nofidina isika, notsongain'Andriamanitra isika avy ao amin'io fianakaviana misy atsika io, ary izaho sy ianao natao hanavitra no fianakaviana ny fitanan'Andriamanitra atsika io. Halleluja. Enao azavariana manometsiny, efa zao ny fiainana, efa toriana momba ny Jesosy, mbola tsy mivavaka ihany, ho any amin'ny elo angambany. Fa misy antony ianao matory fidina tao hoe halleluja. Ary ariarin'Andriamanitra aminao mihitsy ny adalan'ireo fianakavianao reo, ny sampy tompon'ireo, ny ara-tsipanan'ireo, ny ara-tsindohan'ireo, ary mety victime-ny amin'ny ara-tsindohany azy ianao satria ampiarany azy. Fenao mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Avoto reo amin'ny alalany antsoatsona mandroany. Halleluja. Samy manavitra ny tenanao ianao no manavitra an'ireo ihany koa. Misintona an'ireo eny am-pelatana Satana ihany koa. Halleluja. Fa aza manaiky ianao. Hoe zay manko a, so. Zava-dehibe ny fahafantaranao an'izany fa azo ovaina io hoe. Azo ovaina io hoe. Azo ovaina io. Ny tara ty Joaba ty zao dia tena nisy ozina mihitsy nanaraka ny ankonany. Fa za mino a, mbola tsy nilaliniko tsara mola izy. Fa rehefa nisy tonga saina tany amin'ny taranany tany, joro amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria ao anatin'ny fianakaviana tsy maintsy mamonjy olon'Andriamanitra rava io. Tahaka izany ange Josefa e. Tany amin'ny Josefa angeka tsy nandaitra tsony hoe Josefa tandidon'i Jesosy. Renge olona taranaka mivoaka amin'ny olona piady, preta-po miady, Ismaela sy Isaka zany nga olona mifanaraka nga zany, tsy mifanaraka nge zany. I Jakoba sy Esau, zanaky i Rebeka, i Esau sy i Jakoba, hitatsika tsara fa olona tsy mifanaraka nge zany. Niandry any papany maty fotsiny Esau dia tena nanao folentika izy fa hovolokony amin'io ozy izy, hofitaiky ozy izy, règlement des comptes. Satria nahoana ny sodrany tokony anano alainy. Ka misy antony ihany koa, mety misy an'izany ihany koa ilay fianakaviana hoe praita-po tsy mifanaraka, praita-po mifamely amin'ny alalany ty. Hoe ianao indray tsy avelako miakatrakatra zany, fa voitako miakatra ianao dia sotomoko midina, za ihany mila miakatra, za ihany mila manjary atao anatin'ny ty amintsika praita-po. Misy trangan-javatra nge ohatry zany. Mila miady ianao androany, raha nivoaka avy amina fianakaviana ohatry zany. I Josefa nge ka ireo rahalany reo zany ry Robena sy ny tarany zany tsy au courant mihitsy hoe avy amin'le fianakaviana ny poiranay avy any amindry i dadabe i Abrahama sy i nenibe i bebe Saranga ty zavatra ty adiady tsy mifanaraka ty e. Avindreo ozy izy le paninofy. Aleo fitaitsika mihitsy ny amin'io ahitatsika hoe ho tanteraka avy eo nofin'io satsia tenisy raha ihany to tonga saina hoe aleo rangaza atao an'izany izy fa aleo alatsaka tika ny anatiny anina tsisy rano io a. Dia rehefa avy eo indray dia nanita-tsaina hoe aleo amiditsika mihitsy ty eny amidindreo solde Josefa. Dia tonga tany Egypta tany dia tena isorana ny tompo fa nivavaka izy. Nisy fitsapana natao to dia tena hita hoe olona natoky izy. Dia jereo nge le devoly mireklame ianao tsy avelako tafavoaka izany ianao hoe tsy maintsy midina ianao hoe nampiasain'ny devoly i madame Potifara ny sarisarima taminazy teo. Avy andriamiko. Raha misy lehilahy nge ataona manainga an'izany tena wow. Vasy maman. Tsy mila nanao déclaration akory fa izy ny saina ny destinéany hoe non. Alléluia. Tsy manaiky an'izany atsekeko zany. Efa tsy nanaiky an'izany nge tany amponjy pendant 2 ans. Fa izy tsy nanenina zany e. Fa teo anatrehan'Andriamanitra ozy ny nandehanako hoe za tsy tavela atao anatin'ny lavaka zany fa tsy maintsy miarako.
fitiavany tao, misy olona nanofo tao, teneniny hevitra ny nofo, mba niteneniny hoe mba tsarovy aranga rehefa tonga any ianao fa ijoy réclamation devoly daholo ange zany e. Tsy ataoko mahatsara anao zany io. Ao ianao ozy. Ao ianao tsara ozy izy Andriamanitra avy any ambony any. Ho hitanao kely ozy izy niampistomako anio miakatra. Ho hitanao ozy izy nistomako anio miakatra. Ka sasy ianao mila tsy manaiky androany. Misy destiny tsara be ao no manin'Andriamanitra ho azy ianao. Fa mila tsy manaiky sasy ianao androany. Noho izany aza mangina ianao androany. Manaova marche de prière. Manaova vavaka setrasetra. Aza mba ho isan'ny manao an'izao androany rehefa hivavaka tsika. Fa mila miteny ianao. Fantatry Jesosy tsara fa te ahiratra i Bartomeo. Fa ozy izy hoe inona ny tianao ataoko aminao satria te andreny feo izy. Halleluja! Io no natesitrany olona tamin'ny andron'i Jesosy raha ozy izy ny mpianatra ao mba angina ary mpampianatra. Raha angina ozy izy Jesosy dia nivato indray no iantsoantso. Mila miantsoantso sasy ianao androany. Mila miantsoantso sasy ianao androany. Aza ekena io e. Fa tsy tokony iainanao. Misy fiainana tsy tokony iainanao. Misy fiainana tsy lahatra Andriamanitra ho anao akory. Tsy programen'Andriamanitra ho anao akory. Tsy fitsapana ho anao zany akory. Fa réclamation ataony devoly. Hoe ianao dia ataoko an'izao ianao. Ianao dia ataoko an'izao ianao. Renao ny tenin'Andriamanitra androany. Noho izany aza mangina eto fanatren'Andriamanitra fa araroty. Halleluja. Araroty. Ampisaony fahefana no omeny tompo anao. Aza nanana hanitra mihitsy io androany. Halleluja. Aza nanana hanitra mihitsy io androany. Raha vao dia poteo hitsakitsao foany amin'ny anaran'i Jesosy. Réclamation ataony devoly amin'ny fianakavianao ndraindraiky eny mahatonga janaka ao madiditra. Sy noho ianao tsy mahay mitaiza na miteny aza ny olona hoe tsy mahay mitaiza ianao. Allo anazy sy ny tompo an'izany. Halleluja. Mety efa nataonao nianatra, mety efa nataonao tsy manome vola mihitsy hoe tena faiziko mihitsy ho hitany tsara nga izy mavita tena. Fa vao may tena ohatry ny raha vaviny ianao maman. Fa aza manaiky ianao androany. Halleluja. Ndao tsy hanaiky tsika androany. Halleluja. Ao anatin'izany feokiry zany ndao tonga dia hivavaka avy hatrany azy. Inona ny fahalalana fantatrao? Inona ny tenin'Andriamanitra takatrao? Tenena androany. Mitenena androany, mitenena androany. O fanamasina eto ianao. Hoenty izay ao anatina vavaka. Halleluja. Lazao fa ianao dia hafa mihitsy. Ninazo andreo tsy mahazo anao. Limite anao tsy afaka milimite anao. Zay zavatra nafaty anao tsy afaka nafaty anao. Hey! Fanamasina hoenty izay androany. O fanamasina. Hoenty lalina izay androany. Hoenty lalina izay androany. Fanamasina indreky izay. Tsy ekenina. Ny réclamation ataony Satana. Nahazony fianakaviana valy amin'ny mamako na valy amin'ny papako na valy amin'ny rafozam-bavoko na valy amin'ny rafozan-dako. Hoentina ty amiko aty. Ho atao aty amiko aty. Tsy manaiky an'izany aho. Za dia hafa mihitsy. Manana an' Jesosy aho. Manana an' Jesosy atao anatiko aho. Tsy azony Satana haringana izany aho. Tsy azony Satana anaovany plan mipetrapetraka izany aho. Na ny tokantrano na ny ara-bolako. Na ny fady andefandriko. Na ny zanaka ara-terako. Tsy manaiky aho. Izahay dia hafa mihitsy. Taranaka voafity izay. Taranaka voafity izay. Halleluja.
Mpafantatra zava-miafina anao, afanao mandrava sy manapotika azy. En action ny fanamasina zao, miasa any amin'ny sainao, any amin'ny fananao any. Misy zavatra mety tsy fantatrao mihitsy ny fampahafantarany fanamasina anao eo am-pitsangana leo. Hallelujah.
hipetraka anao hitarika anao anolo-tsaina anao eny amin'ny tontolon'ny andronao mandritry ny andro rehetra iainanao. Mazaho toerana tompoko.